ny vatana atsangana amin'ny maty. Ny vatana atsangana amin'ny maty. Manasanao indray hanaraka izany hatramin'ny farany. Miaraba-antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Nahatrarantsika ity alarobia fa 7 volana aogositra taona 2024 ity mandeha ny fotoana rehefa azo antoka fa mandeha miroso mankany amin'ny tsara ihany koa mitombo mandrakariva ny fanarahantsika an'Andriamanitra. Tononona aminao sy ny ankonanao indray ny fiadanan'ny Tompo. Ndery hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay io, misaotra anao izahay no tombontsoa omenao anay indray, ka omenao anay ity fotoana ity ahafahana miaraka mandinika ny teninao. Mamelany helokay, aoka mba ho vita fihavanana aminao izay ka tsisy hevitra mampisaraka anay aminao. Mangataka ihany koa izahay ny firotsan'ny fanena masina ty amponay, ampianatra anay hitarika anay, atakara anay izay tianao ambaraka ny teninao, ho fanazavana ny lalana izay izoranay amin'ity tany fandalovana ity. Itononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andeha ny andina atao tadina mandrakariva no anombohana ny fiarahana. Korintianina voalohany 10 ka manomboka amin'ny andininy 14 sy ny andininy 17. Manao hoe, ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toroteninay, ary foana koa ny finoanareo. Ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny finoanareo, ary mbola amin'ny fahotanareo ihany ianareo. Mpiara-midinika namana, amin'ity andro an'ity dia iresaka isika ny valin'ny fanontaniana amin'ny Korintianina voalohany 10:15 manao hoe, fa hisy anao hoe atao ahoana ary no fanangana ny maty, ary tena manahoana no iseho. Iresaka momba fohifohy momba izany isika amin'ity andro an'ity ary amaly an'izay fanontaniana lehibe ao amin'ny ten'Andriamanitra izany isika. Nampiasa fanoharana telo ny apôstôly Paoly mba hanampiana antsika takatra izay zavatra mitranga amin'ny fitsanganan'ny maty. Ny voalohany dia hitantsika manomboka amin'ny andininy 9 ka hatramin'ny andininy 20 manao hoe, ry adala, izay afafonao tsy ho velomina raha tsy maty aloha. Ary izay afafonao dia tsy dia ny tenany izay ho avy no afafonao, fa ny voa fotsiny ihany, na voambary, na voa hafa. Fa Andriamanitra manome azy tena araka izay sitraky ny voany, ary voany rehetra samy omeny ny tenany avy. Izay ny fanoharana voalohany izay nitarihan'ny Paoly antsika ny amin'ny zava-maniry, izay Andriamanitra no mahatanteraka ny fahagaganany amin'izany. Faharoa dia fanoharana indray ny momba ny nofo samihafa manomboka amin'ny andininy 7 ka hatramin'ny 20. Dia hoy izy hoe, tsy mitovy ny nofo rehetra, hafa ny an'ny olona, hafa ny nofon'ny biby, hafa ny nofon'ny vorona, ary hafa ny ny hazan-drano. Ary misy tena ny any an-danitra, ary misy ny tena ny ety an-tany, fa hafa ny voninahitra ny any an-danitra, ary hafa ny voninahitra ety an-tany. Sarotra takara, manahirana mandray an'izany. Zany hoe, ity tenantsika ity zany dia atao mifanaraka amin'ny toe-javatra vaovao amin'ny tontolo lanitra. Ary dia ho hitantsika izany dia hoe, tena ny voninahitra. Manasongadina eto zany Paoly fa misy ny voninahitra ny vatana izay atsangana amin'ny maty, dia mihoatra lavitra ny vatana mialoha zany, izay nandarany fahalovana tetỳ taloha. Dia izao ny voalaza indray eo amin'ny andininy 12. Dia toy izany koa ny fitsanganana amin'ny maty, afafy amin'ny fahalovana izy, ary atsangana amin'ny tsy fahalovana. Afafy amin'ny famboninahitra izy, atsangana amin'ny voninahitra. Afafy amin'ny fahalemena izy, fa atsangana amin'ny hery. Mpiara-midinika namana, mahafinaritra ny fanambarany ten'Andriamanitra fa misy fitsanganana amin'ny maty.
Any amin'ny andininy hafa ary moa amin'ny Tesalonianina voalohany amin'ny boky Tesalonianina voalohany Tesalonianina voalohany toko fahaefatra ka manomboka amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo dia lazainy tsara ao ny amin'izay toe-javatra izay. Izao no voalaza amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Fa izao lazainy aminareo amin'ny teny Tompo, isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavan'ny Tompo dia tsy mba hialoza efanodimandry akory. Fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetan'Andriamanitra ka izay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no hiaraka aminy ho eny amin'ny rahona hitsenan'ny Tompo ho any amin'ny habakabaka dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva. Isika mazava ny fanambaran-ten'Andriamanitra fa hatsangana ny maty amin'izay fotoana izay. Eto dia misy toe-javatra anankiray ihany koa nefa izay tsara ihany mba anazavana azy ahoana ny fomba ilazan'ny Paoly amin'izay toe-javatra izay. Izao no voalaza mantsy eo amin'ny andininy fahaefatra amby efapolo. Hoy izy hoe rehefa tonga izay fitsangana izay, afafy tena araka ny fomba naina izy ary atsangana ho tena araka ny fombam-panahy. Raha misy tena araka ny fomba naina dia misy araka ny fombam-panahy ihany koa. Fampiasan'ny Paoly an'ilay hoe fombam-panahy sy fomba naina dia tsy midika akory izany hoe tsy azo tsapahi-tanana ilay vatana rehefa tonga ny fitsangana maty, fa ilay hoe fomba naina dia ilazana ilay tena antsika ity mety lo, mety malemy, ilay mety maty tratry ny fahalovana, tahaka ilay hoe ny nofamandrà tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra, dia io dia mitovy amin'ilay hoe ny fomba naina. Dia ilay fomba-panahy kosa dia ilazana ilay hoe ilay tena ny any an-danitra izay tsy mety lo, tsy mety maty, mahery, tsy handalovana izany fahafatesana izany intsony. Ry mpiara-madinika namana, ilay vatana alevina sy ilay vatana hatsanga dia maneho fa tsy foana no mahizy ilay olona teo aloha. Itsy an-dalin'izany anefa ny tenantsika vaovao dia tsy hitovy amin'izay tenantsika mety lo izay ananantsika amin'izao fotoana izao. Andriamanitra no mana-tanteraka izany. Ry mpiara-madinika namana, tena hanana vatana azo tsapahi-tanana isika rehefa tonga izay fotoana izay, dia ilay vatana izay tsy mety simba, tsy mety lo intsony. Io ilay lazainy hoe afafy amin'ny fahalovana fa hijinja amin'ny tsy fahalovana. Izay koa lazainy afafy amin'ny fahafaham-boninahitra fa hatsangana amin'ny voninahitra, hatsangana afafy amin'ny fahalemena fa hatsangana kosa, hoy Paoly, amin'ny hery. Afafy amin'ny fomba naina fa hatsangana araka ny fombam-panahy. Tiako mba ho tehirizinao izany fomba hitondran'Andriamanitra antsika izany. Azo antoka tsy mampisalasala ny fitsanganana amin'ny maty. Dia io ny namaranan'i Paoly, dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika, dia aoka mifampionona ianareo amin'izany teny izany. Izany no mampahery, izany no mampitraka, na dia mampitanonika aza, na dia mampiratsaka ranomaso aza ny fisarana ny fahafatesana. Izany fanantenana izany kosa no mampionona sy mampitraka ananana fanantenana ny amin'ilay fitsanganana amin'ny maty. Ampahery anao anie ny Tompo, anatanjaka ny finoana sy ny fanantenana ao anatinao an'izy. Hivavaka isika. Andriamanitra raha io, misaotra anao izahay ny amin'ny teninao izay niarahana ny andinika teto androany, ka nampafantaranao anay ny amin'ny mety fizorona izany fitsanganana amin'ny maty izany. Tena fahagagana satria tsisy asan'olombelona izany fa ianao irery ihany mahatanteraka an'izany. Ampio izahay, atoky anao, ampio izahay, ampitombo ny finoana aminao, ary ampio izahay mba hitombo ny fanantenanay ao aminao. Dia mitahiny mpiara-midinika rehetra, mitahiny tontolo andro ny androany. Minaraka Kristy nangatana ny vavaka. Amen.